dimy amby roapolo marikaravany manana dimy amby roapolo marikaravany manana. Tian'izao dia marino ao anaty lisy mpifidianana eny amin'ny fokontany ny anaranao. Alohan'ny sokafany birao fandatsaham-bato amin'ny enora maraina dia mila olona roa atao atsapaka avy amin'ireo 10 membra ny bureau de vote. Ataon'ireo membra roa vita tsapaka sonia ivony bileta tokana ka atao 10 isa dia manisa sy manara-maso ireo fitaovana voaray mialohan'ny fifidianana ao anaty bureau de vote ireo délégué indrindra ny bileta tokana ka soratana anaty PV avy hatrany izany. Ndao ilahatra tsara sy ilamina isika mpifidy mba ho voara-maso tsara mombamombantsika. Ireo andraikitra ireo 10 membra ny bureau de vote. Mampanao atsapaka ilay olona roa manao sonia ary tompona andraikitra amin'ny filaminana fandatsaham-bato. Raha misy osika na halatra ao anaty bureau de vote dia ny filoha ny tompona andraikitra voalohany amin'izany. Ny filoha lefitra manampy ny filoha. Ny asesera voalohany mila fahamalinana misava ny karapanondro ao anaty lisy mpifidianana. Ny asesera faharoa manolotra ny bileta tokana, ny sekretera mameno ny PV sy manao double ny sonia amin'ny mpifidy. Marina fa membra ny bureau de vote telo no présent vao afaka miroso amin'ny fifidianana. Ny andraikitry ny délégué mitondra balitra mavokely manara-maso akaiky ny fizotro ny fifidianana sy fansambato ka tsy maintsy mifanatry tava ny délégué sy mpandatsa-bato eo amin'ny urna fa tsy mifampiamboho ao anaty bureau de vote. Amafisina fa ny andraikitry ny délégué indrindrindrindra ny miaro ny zoso ny tombotsoan'ny candidat ao anaty sy manodidina ny bureau de vote. Rehefa ifarana ny fifidianana amin'ny 10:00 ka mbola misy mpifidy milahatra dia ahorina avy any aoriana ny karapanondro sy ny kara-pifidian'ireo mpifidy ary mandroso tsirairay manefa ny adidiny izy ireo. Eo ihany koa dia efa afaka manendry mpanisa vato roa isaky ny délégué. Ny fanomanana ny fansambato dia atao ampilaminana tsara ka atomboka amin'ny fansana ireo mpifidy nanao sonia ao anaty lisitra ny isan'ny bileta tokana anaty urna sy anatin'ny bileta tokana tsy ampiasaina ary faritana mialohan'ny fansanany vato ny atao hoe vato maty sy vato fotsy. Avela hisolo tena pomba ireo kandida hiditra anaty bureau de vote vao atomboka ny fansana. Tsy tokony hisolana amin'ny fansambato raha aseho tsara ireo mpanatrika ny recto verso isaky ny bileta tokana. Aorian'ny fansambato kitapo plastika enina no asiana ireo atota taratasy na akasika ny fifidianana. Makany amin'ny SRMV alefa ao anaty fitanana an-tsoratra taratasy manokana fitarainana na fanamariana na fanamafisana ataon'ny délégué dia taratasy fanamarinana ny isam-bato ataon'ny mpanisa vato amina bileta tokana. PV sy fanamarinana isam-bato makany amin'ny HCC arona plastika faharoa. Tahaka izay ihany koa ny makany amin'ny Ceni arona plastika fahatelo. Arona plastika fahaefatra, fahadimy ary fahaenina makany amin'ny CED sy ny ministerany an-tany. Marina fa tsy azo sokafana ireo raha tsy any amin'ny ambaratonga andefasana azy. Délégué manao fitarainana na manamafy ireo zavansiona nandritra ny fifidianana. Alefany amin'ny SRMV anaty valopy voalohany na alefa mitokana miaraka amin'ny PV aty amin'ny K25. Ny sekretera ny birao fandatsaham-bato mameno PV eo ambonin'ny fanarahi-mason'ireo délégué-n'ireo candidat ao anaty birao fandatsaham-bato irery ihany no mameno sy manao sonia PV. Famitinana eo amin'ny asesera voalohany karapanondro voamarina fa ao anaty lisitra ny numéro. Avy eo makeo amin'ny asesera faharoa mandray ny bileta tokana makao amin'ny isoloir manao ny safidy ary arotsaka ao anaty urna. Aseho tsara ireo délégué izany avy eo manao sonia sy manositra rano mainty vita ny safidy. Mpanangana fahatsi-pandrava isika. Fidio ny candidat laharana 520.